Mbola hitombo sy hiorina ao anatintsika ny riavana ny fahasoavana ambam-piadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Mpanjaka faharoa toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Araka ny fitariana nataon'ny mpiara-miasa teo dia tantara miavaka anehoan'Andriamanitra ny heriny mahagaga ity tantaran'ny famaky voalaza ato amin'ny soratra masina ity. Ny lelam-pamaky latsaka anaty rano tonga mitsikafona. Iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Iorenana amin'ny finoana ny fanompoana. Izany indray no lohahevitra abanjintsika Efjekema amin'ity volana Jolay ity. Ao amin'ny fanompoana no iorenantsika bebe kokoa amin'ny finoana. Ireto zavatra efatra ireto riavana no avotrantsika amin'izany atao hoe fiangonana tena manompo ary miorina amin'ny finoana. Ny voalohany, ny fiangonana tena manompo an'Andriamanitra dia fiangonana mihitatra, mitombo. Voalaza eo amin'ny andininy toko fahaenina, ny andininy voalohany, hoy ny zanaky ny mpaminany: indro tsy omby anay ny toerana izay toeranay eto aminao. Fanapahan-keviny nangatahany Jodrano tamin'ny Elisa mpaminany dia ny hoe: ndeha izahay hanorina trano any Jordana. Tsy antonona intsony ny toerana iarahanay mitoetra aminao. Lasa Eli nandimby Elisa ary teo amin'ny fandraisan'ny Elisa ny raharahany indrindra dia nahatsiaro ireo zanaky ny mpaminany izay azo tondrona hoe ny zanaky ny fiangonana, fa tsy antonina azy intsony ny toerana. Dia tsy ho isisisika eo ihany izy, na hifaneritery eo, na napakevitra ny hoe ndeha hanitatra. Hialeto izahay hankany Jordana hanorina hafa mba hitoeranay. Fiangonana tena manompo riavana dia fiangonana mihitatra sy mitombo, ary tsy variana na tseriny ao anatiny amin'izay hamaroana, fa tsy maintsy mieritreritra hoe aiza koa no mbola misy ahafahana mijoro, aiza koa no mbola misy ahafahana manompo an'Andriamanitra. Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo, indraindray ny fiangonana dia faly hidy ao an-tranony ao. Any an-toeran-kafa hifampitadiavana izay ho tompona andraikitra, ho vidiana amin'ny andraikitra toy izao na toy izao. Ao amin'ny fiangonana anankiray tena be dia be hifandrombahana ny ahatompona andraikitra, dia tonga miady eo: za zany tena tsy tafapetraka, tsy nahazo andraikitra azy zany. Ny fiangonana tena manompo dia fiangonana afaka mivoaka ny rindrina efatra,
ary mitady izay hitomboana sy hitarana bebe kokoa, ary izany dia mampiorina ny finoana ry havana. Tamin'ny tantarany Lota sy Abrahama dia voalaza koa fa ny any tombo ny olona sy ny arenan'izy roa tonta dia nanapa-kevitra izy ireo tsy mety tsony fa ndao hisaraka sika, dia samia mipetraka any amin'ny faritra izay hipetrahany avy, andray mampitombo, ary izany ry havana ny tena fiangonana. Te hanitatra, te hitombo hatrany hatrany. Ny fiangonana tena manompo ary iorina bebe koa amin'ny finoana dia fiangonana mihitatra, mitombo, tsy arak'isa ihany fa mitoerana koa. Tsy omby anay ny toerana izay toeranay eto aminao. Ny faharoa, ny toerana izay itotiana reto zanaky ny mpaminany reto dia any Jordana. Ny andinin'ny faharoa, masina ianao, aoka ankany Jordana izahay ka samy aka azo iray avy ihany dia anao trano anay any mba hitoeranay. Nahazo tso-drano tamin'ny Elisa reto zanaky ny mpaminany. Jordana ry havana dia ilay ony ny ampitany ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Kanana. Ary amin'ny fampianaran'ny soratra masina izany Jordana izany dia endriky ny fiovam-piainana manomboka eo amin'ny batisa. Tena hoe fanavaozam-panoloran-tena. Ny fiangonana tena manompo dia fiangonana manavao hatrany ny fanoloran-tenany, tsy hoe mitatra fotsiny fa tena manavao ny fanoloran-tenany hatrany hatrany. Tsy hoe lasa dia mandeha ho azy sisa ny fiainana, lasa ampahazarana. Tsy tadiditsony zany hoe niara-maty tamin'i Kristy teo amin'ny batisa ary miara-belona aminy amin'ny fahamarinana. Ohatrany mandehandeha fotsiny ny fiainana, voaka sy miditra ny fiangonana. Fa ny fiangonana tena manompo, iorina tsara amin'ny finoana dia fiangonana izay manavao hatrany ny fanoloran-tenany. Hiverina ny Jordana izahay, hanorina trano any mba hitoeranay. Fiangonana tena miorina tsara amin'izay nanombohan'ny fiainana tao amin'i Jesosy Kristy. Izany ny fiangonana tena manompo. Ny fahatelo, ny fiangonana tena manompo dia fiangonana mitady ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy mahay miaina raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ilay fierana dia tena fitadiavana. Fierana tamin'ny Elisa mpaminany, tena fitadiavana ny hevitry ny mpaminany. Andeha zahay. Mety ve ny andihananay? Mandeha any ianareo. Fa tsy vitan'izany. Eo amin'ny andinin'ny fahatelo, aokare ianao mba hiaraka aminay, mba ho any koa ianao. Dia hoy Elisa, andeha aho. Ny fiangonana tena manompo ry havana dia tsy fiangonana mandeha amin'ny saim-patany, na mizotra amin'izay sitraky ny fony, na mandeha irery, fa tena fiangonana mikatsaka trany ny sitrapon'Andriamanitra ary mahatsiaro fa tsy afaka andeha irery raha tsy eo Andriamanitra. Elisa, ilay mpaminany, dia misolo tena an'Andriamanitra. Misy ny fiangonana entan'ny hafanam-po, na ny kristiana tsirairay na ny tompona andraikitra amin'ny fiangonana entan'ny hafanam-po, dia manao zavatra tsy ampiheverana,
tsy nisy fampierana. Mety ny ataontsika anao an'izao kosa moa ve inona tsy mampety an'izany ry ray aman-dreny mpitandrina, ka inona ny andrarana anay amin'izany? Zanak'Israely nisy fotoana rehefa andeha hiady izy dia tena manontany an'Andriamanitra, fa misy koa fotoana andianany miady entiny hafanampo fotsiny, tsy miera, tsy manontany an'Andriamanitra, lasa vokany resy anady. Ny fiangonana tena manompo an'Andriamanitra dia fiangonana mitady hatrany ny sitrapon'Andriamanitra ary miangavy an'Andriamanitra mba hiaraka aminy. Dia tsaroantsika izany tantaran'i Petera rehefa hosamborina tao an-tsahan'i Getsemane i Jesoa, dia izao no nataony hoe amely amin'ny sabatra va izahay. Petera moa ilay mpianatra somary mailamailaka, indray izy mailamailaka amin'na tsy entiny hafanampo, amely amin'ny sabatra ve izahay, sady manontany ihany ny maninona kapa ny sofin'ilay miaramila anankiray. Dia iza ny sahirana? Jesoa ihany ny sahirana nametraka ny sofin'ilay olona teo. Izany koa isika fiangonana ry havana, indraindray rehefa entiny hafanampo tahaka ny zanak'Israely te hiady, te miroso avy hatrany, tsy misalasala, mandeha amin'izay sitrapontsika sy saim-pantatsika, tsy manontany na maka ny hevitr'Andriamanitra. Tahaka ny Petera entiny hafanampo dia mampiasa ny sabatra sady mody manontany, miserana vao manao mba ilalana. Fa ny fiainanao manokana koa dia mety ho tahaka izany. Eo amin'ny kion-dalana anankiray ianao anapa-kevitra, sahirana dia sahirana. Ela Andriamanitra vao mamaly vavaka araka ny eritreritrao, dia lasa ianao mandeha amin'izay sitraponao. Eny an-dalana eny vao misalasala napotraka na koa tereny ny sitrapon'Andriamanitra iverina anao tsy hany fa aty. Fiangonana tena manompo dia fiangonana mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra ka mitady ny sitrapon'Andriamanitra ary manaiky ny fiarahan'Andriamanitra aminy. Sao fiangonana efa mandeha amin'ny sitrapontsika isika, sao kristianina efa mandeha rery isika, fa tsy alohavan'Andriamanitra ao amin'i Jesoa ilay lalana sy fahamarinana intsony. Ny fahaefatra, fiangonana tena manompo ary miorina amin'ny finoana dia fiangonana miantehitra amin'ny herin'Andriamanitra. Tsy hoe miaraka amin'Andriamanitra fotsiny, dia eto ianao Andriamanitra akaviana akavanana, fa tena hianteheran'Andriamanitra, mitena amin'ny herin'Andriamanitra. Rehefa latsaka tany anaty rano ny lela-pamaky, dia olay nitazona ny famaky, olona anankiray, nindramina iny e. Fa nankaiza ny famakinao? Taiza ny nalatsahany? Dia natoriny, nalatsahany. Dia napakary ny Elisa. Tsy afa nanohy ny asa intsony ity anankiray very lela-pamaky tany anaty rano. Dia niraviravy tanana izy, nindramina iny. Inona tsony moa no azo atao? Fa ao anatin'izay Andriamanitra dia niditra an-tsehatra tamin'ny alalan'ny Elisa mpaminany, namerina ny lela-pamaky taminy. Tsy miantehitra amin'ny herin'ny tenany ny fiangonana amin'izay fitaovana eo am-pelantanany, fa tsy maintsy ahatsiaro ny hoe ny herin'Andriamanitra no entina manompo, ny herin'Andriamanitra no entina mamita ny fikasana. Izany ry havana ny fiangonana manompo an'Andriamanitra. Latsaka
ny lelam-pamaky, tanampolo ny mpanao trano, verievitra, veriery, tsy nahita anaovana na inona intsony, fa io Andriamanitra mane ny heriny. Azy anteherana tsara amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zava-mitranga tsy eritreretina ho akory. Dia mafisina ny afatra tao amin'ny 10 minitra tao, indrindra ho an'ny mpanala fanadinana. Aiza ny famakinao? Na makivaky taom-pianarana ianao, na mpiasa penina ianao, niondrika teo amin'ny boky sy ny kahie ianao, tsy maintsy avela any reny fa tsy azo rongorongona any amin'ny efitrano fanalana fanadinana. Ianao sisa. Fa tsy ianao irery, fa ianao sy ilay Andriamanitra, nay amin'ny fomba mahagaga sy amin'ny heriny tsy takatry ny saina, mampakatra ny lelam-pamaky eny ambonin'ny rano. Raha ny lalàna ny lanja midina ny entana, ino loi de pesanteur, zavatra mavesatra dia tsy misy hoe nitsongevana izany, efa fizika ambony be mihitsy hoe fiaramanidina vy be iny lasa niakatra. Fa rehefa izany zao eto dia tonga dia latsakany. Fa tena mifanohitra amin'izany, misy zavatra mihoatra ny fahaizantsika olombelona. Azon'Andriamanitra omena antsika raha miorina tsara amin'ny finoana isika. Tsy maintsy amela ny famakinao ianao, ry zandry hanala fanadinana, ray aman-dreny miatrika ny fiainana. Mety tsy hitanao tsony ny lelam-pamaky hiasana, tsy hitanao tsony izay fitaovana enti miatrika ny fiainana, tanam-po ianao. Fa ao Andriamanitra miasa isika, tsy miantehitra amin'ny hery-tenantsika na izay eo am-pelantanana. Raha kajy ny velomana amin'izao fotoan-tsarotra izao, dia mivoaka mihiba daholo ny kajy. Fa matiantoka ianao raha milaza fa fiangonana tena manompo, kanefa tsy antehitra amin'ny herin'Andriamanitra. Tsisy ampiavaka antsika amin'ny zanak'izao tontolo izao ve? Indro Andriamanitra no famonjena antsika. Matoki aza matahotra. Iorina amin'ny finoana isika satria fiangonana tena manompo. Vonina hihitatra, vonina hiverina amin'ny fanoloran-tena, hanavao fanoloran-tena hatrany hatrany, hitady ny sitrapon'Andriamanitra sy anaiky ny hiara-dalana amin'Andriamanitra, ary indrindra hiantehitra amin'ny herin'Andriamanitra. Jesoa na vita ny asa nanirahana azy tety, dia tadidio fa niafara tamin'ny tanampolo teo amin'ny hazo fijaliana, kanefa nahatanteraka famonjena ho an'izao tontolo izao. Izany no Jesoa atoninao ankehitriny. Raha mety ianao, aoreny tsara ny finoana mba ho fiangonana vonina hitombo amin'ny fanompoana isika tsirairay avy. Amen.